ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Riavana malala faly miarahaba antsika rehetra tratra ity alakamisy farany ny volana desambra 30 desambra sady andro farany amin'ny taona 2020 arabaina tratra ny farany taona riavana arabaina tsy maty fo manaina arabaina fa na inona mafy ny zavatra ny lalovana arabaina fa tratra izao farany taona zao dia manonona ny fifalian'ny tompo aminao ny perikiopa farany riavana ao anatin'ny mofinaina izay narahantsika nanomenantsika dia ny jaona voalohany toko 5 jaona voalohany toko 5 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9 jaona voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9 io ny mofinaina antsika riavako ary io ny mofinaina farany amin'ity taona ity fakitsika minaran'i Jesoa izy rehetra mino fa Jesoa no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary izy rehetra tia izay nateraka dia tia izay naterany koa izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mahavezatra ny didiny fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesoa ny zanak'Andriamanitra izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesoa Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambarany ny zanany ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Hotsika manao hoe mifarana ny taona dia ny epistily ny jaona izay miresaka ny fitiavan'Andriamanitra no mamarana ny taona ny fitiavan'Andriamanitra no resahan'ny jaona izay rehetra mino fa Jesoa Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa miresaka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra ity perikiopa farany amin'ity taona ity inona no tena mampahirinao amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany zavatra telo mazava tsara ny tanysainy jaona eto voalohany dia izao ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia mahatonga antsika mitandrina ny didin'Andriamanitra ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia mahatonga antsika mitandrina ny didin'Andriamanitra ny fitiavana hoy n'apôstôly Paoly no manery teren'ny fitiavana n'Andriamanitra isika hankatò ny didin'Andriamanitra tsy hoe mankatò ny didin'Andriamanitra noho ny tahotra tsy hoe mankatò ny didin'Andriamanitra noho ny fitadiavana tompontsoa maha-olombelona manao hoe zahay Andriamanitra tsy mahazo fitahiana raha tsy mankatò ny didinao izahay Andriamanitra matahotra ho voakapoka koa raha tsy mankatò ny didinao izahay Andriamanitra matahotra ny ho vomafy amin'ny fiainana raha tsy mankatò ny didinao zany rehetra zany dia eo ihany fahazazany zany ho Paoly fa ny tadiavin'Andriamanitra
teny hoe mankatoa ny didinao Andriamanitra satria tiako ianao, satria tia ahy ianao. Tsy tiako ny ampalahelo anao Andriamanitra, tahaka ny tsy tiavanao Andriamanitra mampalahelo ahy, de tsy tiako koa ny ampalahelo anao, de akatoaviko ny didinao. Rehavako malala ny farana ny taona mandanja ianao zany zay tao anatin'izay 520 andro nomeny ny tompo zay nandro farantsika nyty taona ity. Inona nanahoana ny fanajanao ny didin'Andriamanitra? Afaka mamaly ny fanontaniana ve manao hoe tompo, tena nankatoa ny didinao aho satria tiako ianao. Fotoana fandiniana ny farany taona ry havana, meloa ny anaovanao fikasana raha ampitso, raha tsy efa ao aminao ny fikasana, de mametraro ny fanontaniana. Tena tian'Andriamanitra ve ianao? Tena nankatoa ny didiny ve ianao tamin'iny taona, tamin'ity taona ivalony ity? Raha tsy izay ry havako, mangatà famelana amin'Andriamanitra hoe ampahany ihany tompo, tianao fa nisy fotoana adiniko, nisy fotoana nampirafiziko tamin'ny zavatra hafa ena fitiavako anao Andriamanitra, fa mifarana amin'ny taona Andriamanitra de manome toky anao ampio aho fa ho tianao indray amin'ny taona ho avy, manomboka raha pitso ka ho tianao hankatoa ny didinao. Fa ny faharoa sy eo an'izao neto rehavako malala de izao indray, ny fitiavana an'Andriamanitra de mahatonga antsika tian'i Jesosy, mahatonga antsika tia ny didin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao, mahazava-dehibe ny finoana. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika ka tia an'Andriamanitra de tonga mino ka mandresy izao tontolo izao. Ny fitaovana hoe tsika maharesy izao tontolo izao, hoy izao neto, de ny finoantsika. Maheritreritra ngery havako izao tontolo izao e. Hitantsika tamin'ity taona ivaliny ity ny herin'izao tontolo izao. Nahavita izao tontolo izao, nabiboka atsika. Tsy fahasalamana, ny rofonaretina, ny tebiteby. De hoy izao neto manao hoe ny fitaovana hoentinareo miatrika izao tontolo izao amin'ny taona ho avy, ny finoana. Finoanan'izy, finoanan' Jesosy. Finoanan' Jesosy. Omenanao sahady ary ny fitaovana hoenti miatrika ny zavatsarotra amin'ny taona ho avy, na misy zany. Omenanao sahady ny fitaovana hoentinao miatrika ny fiainana makivaky ny taona 124 de io tenenin'ny Jaona io. Ny finoana. Raiso ny finoana. Tafio ny fitiavana an'Andriamanitra. E tompo za tianao, akatoa ny didinao a, fa ny fitaovanao hoenti miatrika izany de zao ny finoanao. Ary ny fahatelo afaka malala zay ambaran'ny Jaona eto manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 7 indray, de miresaka ny mahavavolombelona izy. Hoy Jaona manao hoe zava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra fa manery antsika akatoa ny didin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny finoana fa fitaovana hoentsika miatrika ny fihetsoana vavolombelona. Fa izao ry havako malala, inona ny zava-dehibe fahatelo? Zava-dehibe ny vavaka. Zava-dehibe ny vavaka. Zava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra fa mahatonga antsika mankatoa ny didin'Andriamanitra zany. Fa zava-dehibe koa ny finoana hoe tsika miatrika ny zavatsarotra. Raha tsy isy finoana tsy mandresy izy tsika n'izao tontolo izao. Fa ny zava-dehibe koa ny vavaka. Inona ilay vavaka eto? Hoy ny filazan'ny Jaona azy. Mistero izay manambara de ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Mistero izay manambara ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Manambara inona? Ny fanahy zany de ny fanamasina. Misy telo ny manambara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Misy telo ny manambara ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Misy telo ny manambara ny finoantsika n'Andriamanitra. Hoy Jaona ry manazava ny fitiavana. Hoy Jaona manazava ny rano. Raha mamaky tsara ny filazantsaramasina araky ny Jaona isika, Jaona toko 7:20 andininy 4:30 de zao ny filazan'ny Jaona azy tamin'ny Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana io. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voan'i Jesosy
ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy ka notsondronona ny lany vony dia nisy rano sy rà nandeha. Ary eto dia ho Jaona manao hoe io rano sy rà io dia manambara n'inona? Manambara ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy. Ny rano sy ny rà ny manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Ny rano sy ny rà manambara ny finoantsika ny Jesosy. Zay tanysaina ery ambony. Afaka malala ho tsika manao hoe vavaka. Ny fanahy masina rehefa mino an' Jesosy tompo sy mpamonjitsika dia atao anatintsika ny fanahy masina. Dia rehefa atao anatintsika ny fanahy masina dia mampahatsiaro antsika zavatra anankiroa. Mampahatsiaro antsika nahavita batisantsika, zay le rano. Ary mampahatsiaro ny famelan-keloka nataon'ny tompo antsika, zay lay rà. Ny batisa eto zany sy ny fanasan'ny tompo, io lay ambara, io lay teneniny hoe manambara. Ny sakramenta batisa sy fanasan'ny tompo misy teny manambara hoe Jaona eto dia ny fanahy masina dia ny rano sy ny rà. Inona moa zany fa tsy ny batisa sy ny fanasan'ny tompo? Inona moa zany fa tsy ny fiainam-bavaka? Levako malala raha makivaky ary ianao amin'ny taona ho avy, mamarana amin'ny taona lasa, dia izao raiso ny fanahy masina. Manana fiainam-bavaka, aza donona fa olona voafela heloka ianao. Ny rano Jesosy nanadio anao. Aza donona fa olona efa nosasan'i Jesosy tamin'ny rano ianao dia ny batisa. Aza donona fa olom-baovao, fiainam-baovao ny fiainanao. Noho izany manana fiainam-bavaka. Ny hoe rano sy rà dia mitonanao atsiaro ny mahavolony vita batisa ianao sy mpandrefana samin'ny tompo dia tokony mazoto mivavaka, mazoto mifandray amin'Andriamanitra. Fa nataona ravaka malala dia nio koa ny tenanao. Nanahoana ny famonjenao fotoam-pivavahana? Nanahoana ny fiainam-bavaka nataonao? Le hoe rano sy rà, nanahoana ny fiainam-bavaka? Nanahoana ny fifandraisana tamin'Andriamanitra? Nahatsiaro famelan-keloka ve? Nahatsiaro mpanompon'Andriamanitra, mahampanompon'Andriamanitra ve? Toa-pamanana levako malala reto zavatra telo rehetra zany. Ivalina ny taona mametra fanontaniana. Tompo, mametra fanontaniana tamiko ianao. Mody ava ianao tahaka nataon'ny Petera, tahaka nataony tamin'ny Petera. Faharoa, mony toetra amin'ny finoana ve? Ary fahatelo, mony aina tamin'ny fiainam-bavaka ve? Ka nandray ny fanambarahan'ny fanahy masina tao an' Jesosy Kristy tompo. Fa fiainana sy famelan-keloka izy. Raha zany revako malala avaozy ny fanolorantena ankehitriny dia izao. Avaozy ary tsy ho mangina ny tompo hoe tompo, za ty ianao dia hanaja ny didinao. Tompo, za ino ny fitiavanao, fa io ny fitaovana hoentiko mandresy mamakivaky ny taona ho avy. Tompo, ampitoera ty anatiko ny fanahinao masina, ahatserovako fa olona voafela heloka mamakivaky ity taona ity. Ampitoera ty anatiko ny fanahinao masina, ahatserovako fa olona efa voasasanao ary manana fiainana mamakivaky ity taona ity, ary ampianaro ambahana fiainam-bavaka. Ivavaka sika. Jesosy misaotra anao za efa mifarana ny taona. Raha mitodika zany andro maro ny fandimby tamin'ity taona ity zany zay tompo, dia mahatsiaro fa fitiavana ianao. Betsaka ny zavatra nolalovanay. Betsaka ny zavatsarotra naveranao ny sedrainay. Betsaka ny zava-manahirana naveranao ny taiza sy nanolokoly ny finoanay. Kanefa nivoaka tamin'ny fitahina mahatretrika izahay. Manafatra nay ny teninao eto mpamaranana azo taona izao. Hoentiny miatrika ny taona ho avy. Zava-dehibe ny fitiavanay ianao. Zava-dehibe ny finoana hoentiny miatrika izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fiainam-bavaka, ny sakramenta nomenao anay. Tompo, amin'izay rehetra tsy vitanay, satria mety misy zany tsy vitanay tompo, mibaboko zay.
amin'izay rehetra mety ho nifanjananay, amin'izay rehetra mety ho napalahelo, amin'izay rehetra mety ho tsy mitondra fifaliana ho anao na ho an'ny hafa, mamelanay tompo malala. Fefa maty tao amin'ny azy fijaliana ianao nanadio anay tamin'ny rano. Tompo, mametraka ny vaovao raha-pitso sahady eo am-pelantananao zahay, meteza tompo, hanavao anay. Tario amin'ny fanahinao masina zay, ary aoka ho tombo vao iarahana aminao ny raha-pitso. Misaotra noho ny zavatra rehetra nomenao anay tamin'ity taona ity, misaotra noho ny fitahi-pasoavana, ao ny tsapanay, ao ny tsy tsapanay kanefa nisy ny velomanay isan'andro. Misaotra tompo, mankasitrake. Dia ho anao ny tehira sy ny lazary ny voninahitra tamin'izay rehetra tantananao anay namakivaky ny taona lasa iny, ary mametraka ny taona ho avy anatin'ny finoana sy ny fitiavana anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.